tanàna miara-mandray ahafahana mampandroso ny firenena sampiroboroboana ny departemanta ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Ino ambetindresaky ny ministra vaovao Ramatoa Aingonambinina raha nandray ny asany tamin'ny alalan'ny famindram-pahefana ny tanterahana teny Ambohijatovo misy ny vobeteran'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ny tenany. Nambara ny falolarana amin'izany ny fijerena ny vehivavy ny zo fototra izy ireo olona marefo toy ny manana fahasembanana sy ireo zokiolona. Na izany aza nefa dia misy ny lalàna hitsy mahakasika indrindra ireo zo fototra ireo, na dia efa manana ary isika ankehitriny ny antsoina hoe politika nasionaly mikasika ny tontolon'ny mponina. Noho izany dia naneho fahavonona ny Ramatoa Minisitra hanatanteraka ny fitantanana mangarahara ary indrindra miady amin'ny kolikoly izay ambetindresaka ary indrindra efa nanaovana fianianana. Ny antso fiara-mientana ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ity ministera ity ary Ramatoa Aingonambinina ministra ny mponina sy ny firaisan-kina mba hirahina ampiroborobo sy hipakany amin'ny vahoaka tsy mandady ary na lafo fampandrosoana. Angonina iny anivon'ny fotony avokoa ireo olana samihafa ary amin'ny alalan'ireny no ahafahana mitady vahaolana ampiroboroboana ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Ny ampahany lahateny ny entin'ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina Aingonambinina. Saotra ny fitondram-panjakana tarihin'Andriamatoa filoha-pirenena hajaina Andry Rajoelina sy Andriamatoa Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian izay nanome ny fitokisana ny tenako ka hitondra an'izao ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina izao. Misaotra satria nomenareo fitokisana ary hiezaka tsy andrarakilim-biandoha ary hitondra mpanetretena ampahamendrehana izany ministera izany. Miarahaba manokana ny mpiara-miasa rehetra ataon'ny ministeran'ny mponina amin'izao ataontsika hoe fiaonantsika voalohany izao ka dia ataontsika tanana miara-mandray soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra ny fitondrana n'ity ministera ity ao anatin'ny firaisan-kina na misy ny fahasamihafana fatokana ny tanjona ny fanompoana ny tanindrazana. Notendrena ny tenako ministry ny mponina sy ny firaisan-kina hoe izany andraikitra izany dia iombonantsika mpiara-miasa satria malagasy tsy mivaky isika Madagasikara tany sambatra ny tanjona. Fitarika fotsiny tenako fa isika rehetra izao no tongotra hiara amindra amin'ny fanatanterahana ny politika n'Andriamatoa filoha-hajaina Andry Rajoelina, hanatanterahana ireo andro telo izay napetrana ka hitondrana ny fampandrosoana iadana ny ambanilanitra. Misy ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny 100 andro araka ny fandaharana asa omen'Andriamatoa filoham-pirenena. Ny fanatanterahana izay toromarika izany dia ny fanindran-dalana ihany koa amin'ny soatoavina dia ny fampandrosoana toy ny tanjona izay fampandrosoana lovain-jafy izay. Mampiavaka ny malagasy ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny maha-olona. Kojerentsika manokana ny vehivavy ahoana no ananana fahaleovantena bebe kokoa hatao ady sisika ny fijerena ny zony sembana, ny zony ankizy ary zony zokiolona fa indrindra ireo tsy misy mpiahy. Izany hoe misy ny lalàna tokony asiana fanatsarana fa misy koa ny tokony asiana fanjohiana mba hisitraka ny zokikove ireo saranga marefo ireo. Kojerentsika manokana ny vehivavy ahoana no ananany fahaleovantena bebe kokoa ary ataontsika lahara-pahamehana ny ahafahana manampy azy ireo. Adidiko, adidinao, adiditsika ny fisitrahan'ny mponina izany ka ampitaiko amintsika mpiara-miasa rehetra satria tarika ihany ny tenako tsy afaka andeha irery raha tsy misy namana anampy. Araka ny hitantsika amin'ny lalam-panorena dia ny safidy ny bonne gouvernance ny fitondram-panjakana izay ao ihany koa ny fitondrana mangarahara lavitry ny kolikoly. Koa anisany manana toerana amin'izany ny tsy fanilihana ny fandraisana andraikitra ary ho fiarah-mientana dia miara-mientana isika hiady amin'izany kolikoly izany mba tena hipaka tanteraka any amin'ireo tokony hisitraka an'izay asa sosialy izay ny ezaka ataontsika ataon'ny ministeran'ny mponina. Takina fahavononana izany
takina fahamalinana izany, takina ihany koa firaisan-kina indrindra fa divam-po ahafahantsika miara-miasa akaiky. Hitantsika tamin'ny tafahitalavitra fa nianina nanao serment tenanay izay atao hoe hijery ny vahoaka hiady amin'ny kolokolo ary hitantana ny volam-panjakana araka ny fahitsiana, araka ny mangarahara ary ny asa dia hisy fiantraikany tanteraka any amin'ny vahoaka. Raha nijery ny almanaka ny telo volana voalohany isika dia ao ny valomarsy izay ato anatin'ny 2 volana dia tonga izany. Izany fankalazana izany dia rahana amin'ny première dame miandry ny toromarika isika fa kosa manomana daholo ny direction régionale rehetrarehetra mba hiavaka sy ho tsara ary hitondra fanavaozana isika ka tena hoe tsy hijanona ho fety fotsiny fa andao tena ataontsika fanohitra sy fanakalozana amin'ny traikefa ananan'ireo région 320 ny fivondronana sy fiomboana ny vehivavy rehetra amin'izany fotoana izany. Eto dia ilaina fandavatena, fanetretena ny fanompoana ny firenena. Be ny tanàna ny tenako teo aloha ary efa gobernora ny faritra Amoromania ihany koa. Efa mahafantatra ny filàn'ny vahoaka, natsapa ihany koa ny marary ny vahoaka, afaka ny hay tsara ny hetaheta ny vahoaka. Angonitsika ireny no ataontsika programan'asa ahafahana mba tena hoe ny filàn'ny vahoaka no valitsika fa tsy ny mety amintsika no omena ny vahoaka ka amin'izay dia mahatratra ny tanjona isika. Misy ny ezaka ataony ratsamangaika rehetra hatratrarana izay tanjona izay ka dia alao hery ary miasa rehetra